Miarahaba antsika rehetra indray izay manaraka ny fandaharana iraha-miasa, fandaharana vokarin'ny Hetsika Asa ho an'i Madagasikara, fandaharana ihany koa izay fampisarantsika ny Mahasoa ho fampandrosoana ny fiarahamonina misy antsika. Ny tenako Dr. Luc Raveloharimisy no nanomana sy manolotra ny fandaharana, ary fifaliana ho ahy ny miaraka amintsika indray izany androany alarobia faha 9 volana Oktobra 2024. Fandaharana faha 8 izany no tolotra androany. Arak'izay nresantsika omaly moa izany dia ho raisintsika tsirairay ireo dingana arahana amin'ny fomba fitadiavana fianarana na hoe dingana arahana raha hianatra aty Etazonia. Araika amin'ny 20 moa izany ilay dingana. Ny amin'ny ankapobeny moa izany maro amin'ireo dingana ireo izay ilaintsika na aiza na aiza isika no hianatra. Ny mampiavaka azy fotsiny dia ny resaka fangatana viza sy ny taratasy mila foronina amin'ilay firenena. Ny dingana voalohany amin'ny zarika amin'ny 20 izay no resantsika androany izany dia tsy inona izany fa famantarana ny asa izay tiana hatao. Izay izany no jerentsika fandaharana faha 9 famantarana ny asa izay tiana hatao. Araka ny fanambarako moa izany omaly dia ezahantsika hatrany ny mametraka ny iray raky tsoratra ny fandaharana ao amin'ilay iraha-miasa Facebook, iraha-miasa groupe izy io mangataka hiditra ao izany ianao dia afaka mifandray mivantana amiko fa io moa natao sokafina ihany koa izy io ho an'ny rehetrarehetra ka azonareo jerena ny fandaharana. Ny fandaharantsika omaly izany aloha mbola tsy tafakatra ao noho ny fahadiren'ny fotoana. Ny fandaharana androany ihany koa tsy ho tratra koa ny ametraka azy amin'ny alarobia. Talatalina moa izany ny manolotra manomana azy ity aty Etazonia satria alarobia tontolo mampianatra ka tsy afaka, tsy manokana fotoana hikarakarana an'ity fandaharantsika ity. Fanazanana izany aloha dia afaka manaraka ny fandaharana amin'ny feo ianareo dia azonareo jerena amin'ny Facebook ilay izy hiezaka any hanatratra azy ny alarobia alina na koa izany ny alakamisy izay vao mipetraka ao. Efa misy ihany koa any amin'ny Oktobra izany amin'ny anarako Luc Raveloharimisy. Mbola vao fandaharana 5 moa izany ny eo fa ny fandaharana rehetra izay alefantsika eto amin'ny radio AZ radio televizion dia averintsika apetratsika any amin'ny Facebook, apetratsika any amin'ny Youtube mba ahafahanareo mihaino azy amin'ny verimberina hatrany. Avy hatrany izany dia hiroso isika amin'ny fandaharana laharana faha 8 ity satria fohifohy ihany ny androany ialako tsiny fa alina be izao mampianatra rahampitso alarobia ka tsy maintsy matory mba ho vonona hanao ny fampianarana hampianatra tsara izany rahampitso. Ka ny hevitra androany dia hoe famantarana ny asa izay tiana hatao, izay ny dingana voalohany rehefa manam-pikasana hianatra any amin'ny anjerimanontolo izany isika. Io izany na aiza na aiza. Raha ohatra izany ianao te hianatra amin'ny anjerimanontolo dia mila fantatrao inona moa izany ny asa hatao. Ny asa hatao aloha izany ny asa tiana hatao izay izany fantarina voalohany, izay vao miresaka izany hoe lalam-piofanana. Fa tsy hoe lalam-piofanana hoe hianatra an'ity dia hanao an'izao, fa inona aloha ilay tiako hatao dia miainga avy amin'izay no andinihana ny lalam-piofanana satria be dia be izany karazana lalam-piofanana mifandray amin'ilay karazana asa izay tianao hatao izany. Amin'ny ankapobeny ny asa, ny karazana asa misy izany araka ny lalam-piofanana izay misy amin'ny ankapobeny dia azo sokajiana 7 ilay izy. Azo sokajiana 7 izany ny karazana asa misy, ny vondrona karazany misy amin'ny ankapobeny ho iaho amin'ny ankapobeny. Rehefa dinihana izany ny karazana lalam-piofanana misy dia iza avy izany inona avy izany ireo karazana asa 7 ireo. Ny karazany voalohany ho resantsika dia ny resaka kanto, seho ary fanatanjahantena. Kanto, seho ary fanatanjahantena. Io kanto moa izany na antsointsika hoe zava-kanto, seho ary fanatanjahantena. Dia ny zavatra misy eo izany dia ny olona resaka ao amin'ny sehatry ny zava-kanto rehetrarehetra, hosodoko, sary sikotra. Rehefa zava-kanto rehetrarehetra io mety misy ifandraisana ihany koa eo amin'ny asa tanana, tafiditra ao anatin'ny kanto avokoa izany rehetra izany.
Dia eo koa zany ny lafiny seho an-tsehatra, fampisehoana. Lafiny fampisehoana ny tafiditra anatin'izany ny teatra, tafiditra anatin'izany ny hira, tafiditra an'izany ireo sary hosodoko na ireo seho hita maso. Io moa ilay antsoin'ny zareo amin'ny teny farantsay hoe visuel. Tafiditra anatin'ity ilay sehatra voalohany ity ihany koa ny fanatanjahantena rehetrarehetra, lafina fanatanjahantena rehetrarehetra sy ny fikarakaram-batana, fikolokoloana ny vatana zany. Zay zany sokajiny asa voalohany: kanto, seho, fanatanjahantena. Dia misy fianarana manokana momba an'ireo rehetrarehetra ireo arak'izay tianao atao. Ny faharoa dia ny sokajy momba ny fandaharana. Io moa zany ilay ataontsika business mitsotra be, bizina, fandaharana. Dia tafiditra anatin'izany fandaharana zany ny resaka fiompiana sy fambolena. Tafiditra anatin'ny fandaharana koa zany ilay fandaharana amin'ny alalan'ny varotra, fitantanam-bola, fifanakalozana, ny resaka toe-karena. Tafiditra anatin'ny fandaharana ihany koa ny resaka fitantanana ao anatin'izany. Tafiditra anatin'ny fandaharana ihany koa ny lafiny birao rehetrarehetra tahaka indrindra mpitantsoratra zany, na ireo na teknisiana ao amin'ny fampandrosoana fandaharana ny birao. Dia ny farany koa zany tafiditra anatin'ny fandaharana ny resaka varotra sy takalo. Zay rehetra izay dia tafiditra ao anatin'ilay antsoina hoe fandaharana na ilay business. Ny sehatra karazany fahatelo dia ny lafiny fahasalamana sy ny fitsaboana. Lafiny fahasalamana sy ny fitsaboana tafiditra anatin'izay tsy ny mpitsabo, tsy ny mpitsabo irery ihany, fa ny mpitsabo mpanampy, ny mpampivelona, ireo olona rehetra tafiditra ao anatin'ny rehatra ny fitsaboana zany, rehatra ny sehatry ny fitsaboana. Tafiditra anatin'izay koa ny teknisiana amin'ny laboratoara ohatra, ao anatin'io koa zany izay rehetra izay. Ary indrindrandrindra koa zany amin'izao fotoana efa mitobaka be zany ilay fahasalamana miainga avy amin'ny teknôlôjia avo lenta. Dia ao anatin'io ihany koa, ao anatin'izay fahasalamana sy fitsaboana izay. Sokajy fahaefatra dia tafiditra anatin'ny ny sokajy fahaefatra indray, no resana amin'ny sokajy fahaefatra zany dia ny siansa sosialy. Io ilay siansa sosialy io sy ny lafiny vaky teny soratra, na ny fampitam-baovao ihany koa tafiditra ao anatin'io. Vaky teny soratra dia siansa sosialy sy ny siansa sosialy. Resahana ao anatin'io zany ny resaka sehatra momba ny fampitam-baovao rehetra amin'ny lafiny rehetrarehetra rehefa fomba azo ampitaina vaovao. Tafiditra ao anatin'izay ihany koa zany ny lafiny fifandraisana. Ary ny fifandraisana moa zany dia misandrahaka feo, soratra, sary, ireo lafiny fifandraisana ireo. Dia tafiditra anatin'izay koa moa zany ny siansa sosialy, izay tafiditra lalina any amin'ny resaka misy siansa manokana momba ny filozofia, ny haitantana tahaka ny siansa politika, ny sosiolojia, ny antropolojia, ny psikolojia, izay rehetrarehetra zany tafiditra ao anatin'ity ilay hoe siansa sosialy ity. Tafiditra anatin'izay ny siansa sosialy, siansa sosialy azo mihitsy ny tiako tenena amin'izay hoe fanadihadiana momba ny fiarahamonina, fanadihadiana ny lafiny sosialy. Ny sokajy manaraka fahadimy dia ny lafiny vahoaka sy fanjakana, ary koa ny fanompoana fanompoana sosialy na service sosialy. Ny fanompoana sosialy, ny fikarakarana ny sosialim-bahoaka, fikarakarana ny sosialim-bahoaka. Ny politika zany azafady, ny lafiny seho vahoaka sy ny lafiny fikarakarana zany ny lafiny sehatra sosialy eo anivon'ny fiarahamonina. Tafiditra anatin'izay ireo mpanampy sosialy, tafiditra anatin'izay ny resaka fampandrosoana, fanabeazana, fikarakarana ny vakoka, fikarakarana ny tranom-boky, ny siansa manokana fitantanana tranom-boky, famakiana boky, trano famakiana boky, lalàna sy ny governemanta. Tafiditra anatiny ao koa zany ny resaka momba ny zo sy ny fampiarovana, lafiny fandriam-pahalemana, ny polisy, ny miaramila, siansa daholo ny rehetrarehetra iny tafiditra ao anatin'ilay antsontsika hoe sehatra vahoaka, fikarakarana vahoaka, sehatra ihany koa ny fanompoana sosialy.
Ny fahasokajy fahaenina dia ny siansa, matematika, kajy sy ny teknôlôjia. Ny siansa, kajy sy teknôlôjia ireo zany ao anatin'io ny resaka lafiny enjeniera, arsitektura, ireo fanorenana sy fanamboaran-javatra, fanorenan-javatra, fandrenana trano, lalana sy ny lafiny rehetra eo amin'ny asa vaventy. Tafiditra anatin'izay koa ny sehatra momba ny solosaina sy ny kajy, ny fizika, ny tontolo iainana, ary misy koa moa zany ireo antsoina hoe karazana siansa maro izay mifandray amina kajy mirindra, ny antotanisa ary koa ny lafiny teknôlôjia. Ary ny sokajy fahafito farany zany dia io zany ilay resahana amin'ilay hoe asa manavanana manokana, asa tanana manokana, asa matianina. Dia tafiditra anatin'ireo zany ny fanamboarana, fanatsarana ireo olona rehetra izay manao an'itony ohatra hoe ny fanamboarana rano, fanamboarana trano, fikolokoloana, io zany tafiditra anatin'io zany ny plomberie zany io resantsika io, elektricien, ireny mikirakirana herinaratra, rehefa asa mivantana zany izay tsy misy ilana siansa manokana fa io zany ilay hoe asa matianina izay ny fiantsontsika azy any Madagasikara. Tafiditra anatin'io ihany koa ny olona any amin'ny sehatry ny lakozia, ny fikarakarana ny vatana, ny tarehy, ny bika, ny tafiditra amin'izany ny resaka fianarana momba ny volo, ny resaka famokarana ary indrindrandrindra ny lafiny fitaterana. Ireo rehetra ireo zany dia karazana sokajina asa misy. Fito moa zany ilay izy ahako dia fidiniko zavakanto, seho, fanatanjahantena. Dia izay ny voalohany manaraka indray ny lafiny fandraharahana, dia ny manaraka fahasalamana sy fitsaboana, manaraka indray ny lafiny vaky teny soratra ary siansa sosialy, dia manaraka ihany koa ny lafiny momba ny lafiny vahoaka, ny fikarakarana ny vahoaka sy ny lafiny sosialim-bahoaka rehetra, dia resaka fanjakana ao anatin'io. Ny manaraka fahaenina dia siansa, kajy sy teknôlôjia, ary ny fahafito farany dia ny asa matianina rehetra sy asa izay fikarakarana ataon'ny olona ho an'ny olona, fikarakarana ihany koa manokana eo anivon'ny fiarahamonina. Ireo zany ilay sokajy. Ny zavatra zany tsara tonga ho antsaintsika dia hoe amin'ireo sokajy ireo dia inona amin'ireo zany no hitanao fa mahaliana anao na manavanana anao. Ka be dia be izany ny dingana ahafahana mahafantatra ny lalana tiana hatao zany na sokajy tiana arahana amin'ny asa, be dia be ilay izy. Fa anisan'ny fomba anankiray zany no resahantsika zany amin'ity alina ity dia toizantsika amin'ny lakamisy zany ny ambiny. Fa ny natao aloha zany ny mampahafantatra antsika ny karazana asa, sokajina asa amin'ny ankapobeny zany ireny lazaina ireny. Ka reto zany misy toromarika vitsivitsy izay tsara zany ny andinihantsika azy rehefa mieritreritra zany isika ny hitady hamantatra zany ny karazana asa izay tiantsika atao. Reto zany misy fanontaniana vitsivitsy mila valiana. Santionana zavatra mila dinihana zany reto santionana zavatra mila dinihana reto rehefa mamantatra ny asa izay ataonao zany ianao hoe inona moa zany ny asa izay tena mifanaraka amiko ity, inona ilay asa mifanaraka amiko zany. Reto zany ny zavatra azonao atao. Ny olana tiantsika mantsy dia izao manana ny mahaliana antsika isika, fa avy eo koa ny ray aman-dreny sy ny fiarahamonina manana ihany koa izay heveriny zany fa mahasoa antsika, dia matetika ny ray aman-dreny dia miteny amintsika izao ny asa tokony ataonao, dia sahirana be zany isika avy eo satria indrindra ny fiarahamonina malagasy hoe tsy manaraka ny tenin'ny ray aman-dreny zany manahirana be. Ka tsy ho vitantsika ao anatin'ny fandaharana indray andro ny resaka momba ny famantarana ny asa, fa fiandohany ny fandaharana zany ny androany dia mbola toizantsika ilay izy ny andro manaraka.
Ny mena zany ny lisitry ny karazana asa, sokajina asa. De rehetra misy fanontaniana 5 izay tsara eritreretinao ary raha efa miasa ianao zao na efa amina lalam-piofanana ianao zao de tsara foana koa mieritreritra an'izany, mieritreritra andeto amin'ny fanontaniana 5 ireto. Ny fanontaniana voalohany de zao fomba tsy fanontaniana fomba 5 misy lohahevitra, miala tsiny amin'le sery aloha fa tena mbola tsy afaka ao anatiny mihitsy zao, efa mangatsiaka le andro tsy inona ty. Reto zany fomba 5 ahafahanao zany mandinika tsara ny lalana izay hitondranao amin'ny asa tianao atao. Voalohany eritrereto aloha zany ny zavatra tianao hoe inona ny zavatra tianao indrindra. Tineo azonao dinena amin'izay ny karazana kilasy taranja izay mahaliana anao tany am-pianarana tena tianao. Inona ihany koa ny karazana asa na fietsiketsehana na zavatra atao ka rehefa manao an'io anao zany de tsy mahatadidy lera, mandeha fotsiny zany ny lera amin'io tsy fantatrao akory. De 10 manisa zavatra 10 ataovy, sorata eo zavatra 10 izay tena tianao, sorata eo. Mahafinaritra ohatra, mahafinaritra ohatra ny mamaky boky, mahafinaritra ohatra milalao miaraka amin'ny ankizy, mahafinaritra ohatra ny mandehandeha, mahafinaritra ohatra ny manamboatra trano, manadio trano, mahandro sakafo, mahafinaritra milalao solosaina, mahafinaritra manao Facebook. Mahafinaritra manao Facebook. Inona re zany ny asa mety azoko atao amin'ity le mahafinaritra manao Facebook ty? Tany izao zany reo. Rehefa hitanao zany reo dia jereo raha azo misy zavatra azo ampifandraisina. De rehefa ampifandraisinao le izy de jereo hoe zavakanto ve izy io sa resaka asa sosialy ve izy io sa resaka teknôlôjia ve izy io. Rehefa atambatambatra ao zany de mahita endrikendry-javatra ianao hoe tena rehefa ataoko lisitra zany reto zavatra 10 tena mahafinaritra reto de saika mirona amin'ny sosialy izy ity, saika mirona amin'ny teknôlôjia izy ity, saika mirona amin'ny fampianarana izy ity, saika mirona amin'ny resaka kajy izy ity, saika mirona amin'ny famahana olana. Zay zany fomba anankiray de afaka manampy anao. Faharoa dia jereo ankoatsindray zany faharoa hoe farity hoe inona ny zavatra tena manavanana anao, inona ny zavatra manavanana anao zany. De mieritreretra zavatra 3 zany ianao manavanana anao ka mampafantatra anao bebe kokoa zany ny momba anao. Ohatra anome ohatra anareo azy zao hoe inona re zany zao ny zavatra manavanana ho azy, zavatra manavanana de ny mikarokaron-javatra. Zay zao anankiray. De manavanana koa ny mizara zavatra, mizara zany mizara de mikaroka mizara de anisan'ny manavanana anahy koa zany ny manampy. De rehefa atambatro zany reo jereko misy endrikendrika zavatra zany zao hoe raha resaka ohatr'izany zany de any amin'ny sehatry ny fampandrosoana na fanampiana olana, amin'ny sehatra famoronan-javatra na fifanakalozana, zay zany zao no mety misy de tadidio zany le sokajina asa 7 le nolazaintsika tany aloha de rehefa valianareo le fanontaniana de mety atoato zany no misy mety any amin'ny fitantanana zao zany, mety any amin'ny siansy sosialy ohatra zany zao, jerena ohatran'izay zany le izy. Ny fahatelo ity zany somary lalindalina kely manaovy ianao zany soraty ny zavatra toetra 10 kalitao moa zany ohatra toetra 10 mampiavaka anao zany, mampiavaka ny toetranao zany. De avy eo anontanio ihany koa ny namanao na ny fianakavianao hoe inona nga ny fiheveranareo, inona ny zavatra hitanareo toetra mampiavaka anahy izay mampiavaka anahy manokana. De anao zany manao 10 de anontanio indray ny olona manodidina anao. De rehefa avy eo amin'izay de atambaro le izy, tambatambaro de jereo amin'izay hoe inona ary ny karazana asa mifanaraka amin'izay. Ohatra zao ny tanisina za ohatra anisany ohatra zany lazaina ohatra hoe toetra anankiray ohatra mitsiky mandrakariva, tsy mora kivy, tia manatratra zavatra sarotra, tia manampy ny hafa, mangina, olona mangingina mipetrapetraka de anontanio ny hafa zany de atambaro. De rehefa avy eo ataonao mifahatambatambatra reto mitambatambatra mitovitovy de raha mivoaka eo zany hoe tia resaka sosialy zany de jerenao hoe inona ary ny karazana asa mifandray amin'izany sosialy zany.
mety manampy olona zao zany, de raha mampanampy olona zany de mpanampy any amin'ny sosialy zany ahako zany zao, nefa ao amin'ny toetrako anankiray koa nefa tia milalao amin'ny ankizy. Mety hampianatra zany na mety hitaiza zaza zany no atao, ohatrohatr'izay zany le izy, na mety mamborin-javatra ho ana zaza. Ny fantahina ny lohahevitra fahaefatra dia idinio zany ny fahalemenao zay mahalemenao sy mampatanjaka anao, ny fahalemena sy ny tanjaka. De amin'izay fotoana izay zany ataonao lisitra ny tanjaka izay mampatanjaka anao, ny lafiny tsara amin'ny toetranao, de ataonao lisitra indray zany ny lafiny ratsy amin'ny toetranao. De rehefa jerenao zany le izy le ratsy tiako tenenina tsy hoe ratsy fa mampalemy anao e. Zaho zao ohatra, ho anahy zao anisan'ny zavatra andeha atao hoe mampatanjaka azy zany de zay lazaiko zay hoe tia mitrandraka de mizara, de azo atao hoe fahalemena indray rehefa le mizara dia sahirana indraindray, sahirana manapa-kevitra inona ary no ataoko eo amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra amin'izay zaraina zany, satria be dia be no mitady zavatra nefa kely no ampelantanana. De rehefa dinihanao zany izay de hoe iza ny mpampiasa, karazana mpampiasa iza zany no mety handray anahako, na karazana asa inona no mety azoko ampiasana an'ity le tanjaka sy ny ampiasana ny ity fahalemeko ity. Io le fahalemenao koa mantsy no afaka manoro ny lalana izay mety azonao andanana eo amin'ny asa zany. Satria raha fantatrao zany ianao ohatra ataontsika hoe olona katahotra be zany ianao, katahotra ianao, matahotra biby ohatra ianao, de tsy andeha hanao veterinery ianao zany, raha io moa no lazain'ny olona matahotra rà ianao na matahotra ianao mahita olona mijaly de tsy hanao mpitsabo zany ianao. Reny zany de manampy anao amin'ny tari-dalana hoe aiza ny lalana aleha. De ny fahadimy farany de zao, rehefa hitanao zany le karazana voavalinao zany ireo fantahina ireo de mahita karazana asa maro be dia be ianao, de ny anjaranao amin'izay de manontany mitrandraka amin'izay. Raha mahita zany ianao hoe mpampianatra de mpampianatra inona ary izy io, ny mampianatra zaza ve no tianao sa mampianatra tanora sa mampianatra olon-dehibe. Rehefa fantampatatrao zany de lasa amin'izay ianao manontany ny olona amin'ny sehatra iny, anontanianao hoe inona marina ke ny tena ataonareo, ary zay zavatra zay tsy ampy any amintsika le fanakalozana ohatran'izao ataontsika zao zany tsy misy fitarihan-dalana, ary na misy aza de tena voafetra be mihitsy le izy, de tsy mivelatra zany le tanorantsika, hany ka sahirana izy mitady asa, hany ka sahirana izy mamorona asa, nefa be dia be ny tanora izay mifandray amiko, hitako zao fa tena manam-pahalalana fa voafetra le sehatra hidirany, tsy misy fahafahana izy ity famelarana azy de inona ny zavatra mitranga. Mandeha manao mampianatra daholo ny olona frama de lasa frama daholo, tsy hoe ratsy akory ny frama fa misy olona tsy tokony hampianatra mihitsy izy fa de lasa any amin'ny sehatra ny fampianarana, satria mety izay ihany koa ny asa misy na koa izay ny natoro anazy. De amin'izao paramedy daholo indray, misokatra daholo ny paramedy rehetrarehetra, tsy manenjika ny paramedy na miteny hoe ratsy ny paramedy, miala tsiny miala tsiny. Ny vadiko dia mpitsabo mpanampy ary amina hopitaly lehibe aty eto akaikinay eto ny asany, mpitsabo mpanampy ny vadiko. Tsy hoe manambany ny asan'ny paramedy tsy izay fa le hoe ity ny ataony rehetra de lasa manaraka an'iny, de misy olona zany tsy mifanaraka amin'izay akory, tsy fantany tsara avy le asa fa de hoe zay hony de roboka any daholo. Ianao nefa raha ohatra ka tsy fantatrao zany ny tena asa mifanaraka aminao, raha ohatra manao asa tsy mifanaraka aminao zany hoe tsy ateza amin'io asa io ianao ary hijaly ianao manao an'le asa fa hoe efa fivelomana moa zany izy ity de atao foana, tsisy zavatra tsara mihoatra ny manao asa izay tian'ny tena. Ka amin'izay fotoana izay na misy na kely ny karama na be ny karama, na misy zava-tsatra na manao ahoana de tavela amin'io asa io ianao satria mifanaraka aminao le izy satria tianao zany ilay asa. Ireo zany le fomba dimy, ireo le fanadihadiana dimy ataonao amin'ny tenanao zany manampy anao amin'izay mety famantarana ny asa izay tokony atao. Asa adino rehefa mamaly an'ireo fantahina ireo nareo manadihady an'ireo lohahevitra ireo de ampifandraiso amin'ilay sokajina asa nisy tany aloha zany le izy. Le faly dingana farany teo mantsy zany de ianao mihitsy zany mandeha manandrana mijery, manadihady, mamaky boky, manontany ny olona, mandeha mijery mihitsy. Ohatra zany ianao zao hitanao hoe havanana amin'ny fampiasana ny tananao ianao de mety izay le fampiasana tanana izay mety hitanao hoe
Mety mpanefy zany zao satria tianao manamboatra zavatra, manabatambatra zavatra, mikarakara vy, mahafinaritra. De mandeha ianao mijery ny asa fataon'ny mpanefy, manontany ny zavatra ataon'ny mpanefy, manontany ny zavatra nianaran'ny mpanefy, de hitanao hoe ity zany lalana idirako. Na mamaky boky momba an'izay, na mijery horonan-tsary momba an'izay, de iny zany no tari-dalina. De afaka manontany ny olona ihany koa ianao. Io le lalana asa io be dia be io karazana asa maro tsika rehetra dia tsy natao ho asa tokana zany no atao amin'ny fiainana. Fa afaka manao asa be dia be satria manana talenta maro ny olona anankiray. Misy talenta maro samihafa zany ananany. Ka ny fahafantaranao zany momba anao dia zava-dehibe mihitsy ahitanao ny lalana izay andanana eo amin'ny asa fivelomana na eo amin'ny fivoarany ny asa fivelomana. Zay zany ny fandaminana ny fandaharantsika androany rahampitso izy io tohizantsika mbola hijanona amin'ny famantarana ny asa io ihany isika rahampitso satria raha tsy fantatrao tsara zany ny asanao ny asa tianao atao dia sahirana zany ianao. Sahirana ianao amin'ny lalana lalam-piofanana fa ilaina fantarina izao zany ilay asa izay tiako hidirana. Zay zany ny fandaharantsika androany fa dia misaotra antsika naharitra hatramin'ny farany ny manolotra fisaoranantsika ny hetsika asa ao an'i Madagasikara. Ny tenako Dr Luc Raveloharimisy nanolotra ny fandaharana ihany koa. Mankasitraka sy mankatelina tompoko lahy sy tompoko vavy misaotra ny teknisianina nampita ny feo ary misaotra mandrakariva ny AZ radio television FM 103.7 noho ny fiarah-miasa hatao sy fanaovana amin'izy ireo. Rahasoa tompoko samy tahin'Andriamanitra.